tsika ndray tenin'Andriamanitra Hébreux toko fa 12. Hébreux toko fa 12. Mety tsara ve miplasytsika rehetra? Mahazo toerana tsara? Hébreux toko fa 12 ataoko fa ny akamaroantsika dia efa mahay an'io Hébreux toko fa 12 io fa momba n'inona no ambara ao? Momba ny finoana. Momba ny finoana no ambara ao dia misy famaritana ny amin'ny finoana eo amin'ny 1:1 amin'ny toko fa 12. Dia rehefa vita ny famaritana ny amin'ny finoana dia ny tany sainy amin'izay ireo olona ao anatin'ny tantara, ao anatin'ny baiboly izay nanam-pinoana ary nakasitrahan'Andriamanitra. Dia tsy ovakitsika izy iray manontolo fa ny an-trano anao dia asaina mbola amerina maky hijery azy tsara. Fa mino efa vakianao io fa mbola amerina maky halalanao hatrany ny famarinana ten'Andriamanitra ao anatiny. Fa ny raisitsika dia izao eo amin'ny toko fa 12 andininy fa andininy fa andininy fa valo. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga akany amin'izay tany ho azo nolova ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Finoana no nivahiny ihany tany amin'ny tany no lazainy teny fikasana toy ny any an-tanin'olona mitoetra anday mba amin'ny Isaka sy Jakoba mpiara-mandova izany teny fikasana izany aminy. Fa nanantena ahazo ny tanàna misy fanorenana izy. Andriamanitra no tompomarika sy mpanao izany. Ary nasara azy dia finoanako no nandraisany hery anananaka rehefa nitsahaja azy izy. Satria nataony fa mahatoky ilay efa nanomeny teny fikasana. Koa dia avy amin'ny anankiray izay efa toy ny maty no ny avian'ny maro toy ny kitana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-ranomasina izay tsy hita isa. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana fa nahatazana azy eny lavitra eny izy ka ravoravo ny arahaba azy dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tety ambonin'ny tany izy. Fa izay milaza izany zavatra izany dia maneho marimarina fa mitady izay ho taniny izy. Ary raha tahiny na tsiaro ny tany ny alany izy dia no ahita andro iverenany. Fa amin'izany ny tsara lavitra no hiriny dia ny any an-danitra. Ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra atao hoe Andriamanina satria efa namboatra tanàna ho azy ho an'ireo izy. Amen. Zavatra tian'Andriamanitra, tiany fanahy-masina ampianarana antsika androany dia izao: ny tsara lavitra no irio. Ny tsara lavitra no irio ho anao zay tonga eto androany. Ny tsara lavitra no irio. Fa raha mijery tsika ny resaka finoana, raha mijery tsika tantara mpino tato anatin'ity Hébreux toko fa 12 ty, dia hitatsika hoe nisy safidy teo amin'ny fiainany. Nisy safidy teo amin'ny fiainany fa hitatsika hoe mahitsika ato hoe ny tsara lavitra no ny iriny. Ny tsara lavitra no iriny. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsika, rehefa nateraka ao fanjakan'Andriamanitra dia misy taonany ao, misy sokajiny, misy lenta-panahy. Voateraka ao fanjakan'Andriamanitra dia voalaza hoe zaza ara-panahy. Dia rehefa zaza ara-panahy dia misotro ny ronono panahy. Dia rehefa avy eo me mandroso, me zatovo, me tanora,
dia tonga ray. Epistilin-jao milaza an'izay le hoe nanoratra anareo tanora, nanoratra anareo ankizy, nanoratra ho anareo zatovy, nanoratra ho anareo ray. Zany hoe ny tsirairay avy rehefa teraka ao fatsakany lanitra tsisy tonga dia ray fa mbola zaza ara-panahy aloha. Dia mila fitombona rehefa tonga ao fanjakan'Andriamanitra, mila mitombo ara-panahy. Zay ny mahatonga hoe rehefa misy rahalahy sy anabavy ohatra tafahoana dia mba manontany hoe manahoana zao ny fiainam-panahinao, manahoana zao ny famakianao baiboly, manahoana ny fiainam-bavakao. Zany hoe tiana fatarina hoe aiza ho aiza ianao amin'ny fiarahanao miaraka amin'i Jesosy, aiza ho aiza lele tam-panahinao, manahoana ny fandrosoanao miaraka amin'ny Tompo. Fa tsy mety raha zaza foana, tsy mety raha zaza foana ara-panahy. Ten'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo dia milaza an'izay mihitsy hoe raha tokony hoe fo-mpampianatra ianareo dia mbola tsy tody amin'izay. Tsy afaka omeko vetikanina ianareo izy, fa ny vetikanina dia ho an'ny olona efa mizahatra mahay manavaka, mahay midiserne. Fa ronono ihany no omeko anareo noho ny mbola tsy fahantakaranareo. Dia somary nanome tsiny zany ny mpanoratra ny Hebreo nilaza an'izay hoe raha zay taona efa nanoloranareo tena ho an'i Jesosy zay ve dia mbola oronono ihany nomena anareo, mbola oronono foana nomena anareo. Fa mila mitombo ary le fitombona ny hinananao vetikanina rehefa avy eo. Zay misy avy eo reha hoe taolana zay ho an'ny efa zatra ara-panahy. Tiana lazaina amin'izao dia izay, tiana lazaina amin'izany dia izao ho anao zay efa nanolo tena ho an'i Jesosy, mila mitombo ianao. Mila mitombo ianao amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny fahalalana ny Jesosy. Mila mitombo ianao amin'ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Mila mitombo ianao ara-panahy. Ary le anisan'le fitombona ny afantarana fa tena mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra dia manana an'le fanahy mamantatra na ny discernement, fahaizana manavaka ny avy amin'Andriamanitra sy ny tsy avy amin'Andriamanitra, ary mifidy le an'Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny hoe mahay manavaka fotsiny, fa mila ihany koa mifidy ilay an'Andriamanitra, ilay zavatra nomen'Andriamanitra. Halleloja. Ny fitombona ara-panahy zany dia ny fahafahanao mahay mifidy zay tsara lavitra, zay tsara lavitra. Misy zany hoe tsara zay, misy ny tsara, fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe ny tsara lavitra, ny tsara lavitra. Dia averiko ihany isaky mampianatra na mitory-teny dia hoy aho hoe Andriamanitra tsy nametraka antsika ka nanao antsika ho robot. Ny robot dia parametrena, programmena, dia ny ataon'ny robot tonga dia atao fotsiny zay efa naprogramena tamin'ny tao ohatra hoe robot mpanasa tomobile dia efa natoro azy hoe manomboka aloha sasana pneu, sasana fitaratra, sasana ny varavarana. Robot mpanolotra sakafo dia efa natolotra azy zay. Fa tsika tsy robot, tsika manana safidy. Halleloja. Ary anjarantsika no misafidy, fa Andriamanitra tsy safidy ao anatrehantsika, amin'ny toerantsika. Halleloja. Tadio le fahafahana nomen'Andriamanitra ny Adama, azonao hinanana daholo ny azo rehetra, fa ny tsy azonao hinanana dia ny azo voanza, fa amin'ny fotoana izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Safidy napetraka tamin'ny Adama, safidy napetraka tamin'ny Adama. Rehefa nanoratra Mosesy ho an'ny zanak'Israely tany anefitra dia nametraka mihitsy izy hoe miantso ny lanitra sy ny tany andro ano vavolombelona. Efa napetraka ao anoloanao ny fahafatesana sy ny fiainana, efa napetraka ao anoloanao ny fitahiana sy ny ozina. Dia hoy izy hoe mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao. Napetraka zany le zavatra anankiroa, anjaranao no misafidy, anjaranao no misafidy, fa mila mametraka an'izay faniriana izay ao anaty ianao mihitsy. Halleloja. Vakio kely engeny ao amin'ny Filipianina toko voalohany, Filipianina toko voalohany, Filipianina toko voalohany andininy fasivy. Filipianina toko voalohany andininy fasivy, na dao tomboka amin'ny andininy fahatelo. Filipianina toko voalohany andininy fahatelo. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny fahatsiarovako anareo mandrakariva aho amin'ny fivavahako rehetra ho anareo rehetra, ka mangataka
amin'ny fifaliana noho ny firaisanareo ampandroso ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny. Ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no atateraka izany mandra-piavy ny andron' Jesosy Kristy. Fa marina amin'ny fieverako anareo rehetra izany, satria efa mbi atao-poky ianareo, fa piombona ny fahasoavana ananako ianareo rehetra, na amin'ny fifatorako na amin'ny famaliko ahafatsiny ny filazantsara sy ny fampianarako amafiorina azy. Fa Andriamanitra no vavolombeloko fa manina anareo rehetra indrindra aho amin'ny famindrapon'ny Kristy Jesosy. Dia amin'ny 5. Ary izao no angatahako dia ny mbola hitombony ny fitiavanareo bebe koa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra, mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra. Halleloja. Petraka indray zay. Izao no angatahako dia ny mbola hitombony ny fitiavanareo bebe koa amin'ny fahalalana tsara ny fahafantarana rehetra, mba hahafantaranareo izay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny ho amin'ny andro ny Kristy ianareo, sady feno ny vokatra ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra. Halleloja. Paoly manoratra ho an'ny mpino tao Filipy, ary nangatahany Paoly dia hozy Paoly hoe ary izao ny angatahako. Rehefa niteny Paoly tsy niteny hoe ny angatahako dia ny azonareo vady, na hoe ny angatahako dia ny azonareo asa tsara be, ny angatahako dia ny iroborobony ny asa fivelomana, ny angatahako dia no tsy fantatro zavatra maro ara-materialy, fa eo le fitombona ara-panahy sy le fandehanana araka amin'ny fanahy. Fa nangatahany Paoly dia hozy izy Paoly hoe ny angatahako dia ny itombony ny fitiavanareo bebe koa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra, mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra. Halleloja. Amin'ny teny frantsay izy dia hozy izy hoe pour discerner les choses les meilleures. Meilleures. Pour discerner les choses les meilleures. Zany hoe amin'ny fiainantsika isan'andro nge dia misy safidy foana eo amin'ny fiainana. Misy safidy foana eo amin'ny fiainana. Ary io ny angatahan'ny Paoly hoe mba hisafidy an'ilay zavatra tsara indrindra ianao, mba hisafidy an'ilay zavatra tsara indrindra ianao. Fa miankina amin'ny safidinao ny toy ny fiainanao. Halleloja. Miankina amin'ny safidinao ny toy ny fiainanao. Dia nivavaka koa ataoko atsika tsirairay avy reto dia izay hoe mba hanana fahalalana ny zavatra tsara indrindra ianareo, ka hifidy ny tsara indrindra. Fatandremo sao diso safidy. Tenin'Andriamanitra dia milaza ny amin'ny ohabolana hoe ny alehan'ny olona no mahasimba ny alehany, ka amin'ny Jehovah ny sosotra ny fony. Amin'ny Jehovah ny sosotra ny fony. Raha lahy sy anabavy, misy mpiraita-po amin'ny tompo, misy mpino, fa mampalahelo fa indraindray diso safidy amin'ny lalana, diso safidy amin'ny fiainana. Ary rehefa diso safidy ianao dia mizaka ny toyany rehefa avy eo. Tandremo raha lahy sy anabavy, tandremo. Noho izany mila fiainam-panahy matotra, mila fiainam-panahy matotra, mila fahafenon'ny fanahy. Tenin'Andriamanitra dia miteny eo amin'ny Efesianina, aza manao adaladala ianareo. Ne soyez pas des insensés, ne vous conduisez pas en insensé, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Fantaro inona ny sitrapon'Andriamanitra. Halleluja. Noho izany ny olona anankiray dia nofo sy fanahy, ny kristianina dia nofo sy fanahy. Raha mandeha araka nofo ianao dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy dia fiainana. Rehefa nateraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia avelao akabahana ny fanahy, avelao akabahana ny fanahy, mba hisafidy ilay tsara indrindra ianao. Raha miteny aminao fa azo antoka misy ny tsirairay avy rehefa tena hoe miantoraka zato isan-jato tompo, tsy ho diso lalana izy. Rehefa manaiky ho tarihiny fanahy masina izy, ary rehefa ho ampony
ny faniriana hanao ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy ho diso lalana izy. Na izy rery ary ny any amin'ny désert, na izy rery ary any États-Unis, mety alefa ny tompo rery any États-Unis ianao, fa tsy rery ianao fa io ny fanamasina ary mibitsika aminao io. Halleloia. Mety ho alefa ny tompo rery any France ianao, fa rehefa ao aminao ny fanahy ary rehefa maniry ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra ianao, dia ny tompo mametraka anao anatin'ny lalatsara. Halleloia. Na eo ara ny fizahan-toetra, na eo ara ny fakapanahy, na eo ary tena tany mandroso be aty Eoropa atika, tsy maintsy lavo rehefa tonga aty, tena mora mahalavo aty, mora mahasolafaka. Mora mahalavo, mora mahasolafaka, fa ho anao raha manana ny fanahin'Andriamanitra ianao ary raha maniry ny hanao sitrapon'Andriamanitra ianao, dia ny tompo mihazo anao hatramin'ny farany. Halleloia. Dao jerikely tantaran'ny Loto tsika, fa misy fampianarana tiany tompo apetraka mihitsy amin'ny tantaran'ny Loto. Niady ny mpanampy Lota sy ny mpanampy ny Abrahama. Rehefa niady ireo, satria teriny toerana, dia tsy maintsy nanapa-kevitra Lota, tsy maintsy nanapa-kevitra Abrahama hoe aleo misaraka ny diantsika mianaka. Rehefa misaraka ny diantsika mianaka, dia ozy Abrahama matsy an'ny Lota, fidio izay tany alehanao. I Abrahama nyteny tamin'ny Lota hoe fidio aloha izay tany alehanao a, izay tsy alehanao ny andehanako avy eo. Nisy safidy teo amin'ny Lota. Zay. Nisy safidy teo amin'ny Lota. Inona no nibaiko ny safidin'ny Lota? Inona no nibaiko ny safidin'ny Lota? Inona no nahatonga ny Lota handeha nifidy an'ilay tany? Vakio kely Genesis. Genesis toko 17, andininy 10. Genesis toko 17, andininy 9. Aroy Abrahama tamin'ny Lota: aoka re, mba tsy hisy ady amintsika roa lahy, na mpiandrombiko sy ny mpiandrombonao, fa mpirahalahy sika. Motsy eo anoloanao va ny tany rehetra. Masiny ianao, aoka hisaraka amiko ianao. Raha hianavaratra ianao dia hianatsimo aho, fa raha hianatsimo ianao dia hianavaratra kosa aho. Zay revo amin'izay nataon'ny Lota. Ary Lota nanompo ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordana, hatrany akaiky ny Zoara, fa azon-drano avokoa izy rehetra. Talohany nandravan'i Jehovah ny Sodoma sy Gomora zany, tahaka ny sahan'i Jehovah sy tahaka ny tany Egypta. Inona nasidokany Lota? Azon-drano. Nahita ny masony, ny masony no nijery, ary rehefa nahita ny maso dia nisy safidy tao am-po. Dia nofidian'ny Lota ho azy ny tany rehetra amoron'ny Jordana, ka nifindra ny antsinanana izy, ka dia nisaraka izy roa lahy. Dia ny an'ny Abrahama, ary Abrahama nonona tao amoron'ny Jordana, Abrahama nonona tao Kanana. Ndray Kanana, dia ndray inona? Ndray Jordana. Inona moa ny atao hoe Kanana? Tany tondra-dronono sy tantely, tany nampanantenan'Andriamanitra, tany feno fahasoavana sy fitahina. Ary io ilay lanitra andehanantsika io, tsika zany ho any amin'ny tany Kanana tsika. Ary inona naseo Jordana? Ny atao hoe Jordana dia fahafatesana, midina any amin'ny fahafatesana. Zany hoe nifidian'ny Lota lalana anakaiza nakany Jordana. Hitanao ny efarany tao Sodoma sy Gomora fa saika maty tao, ny vadiny ara tsy avitra. Halleloia. Miteny amiko sy miteny aminao ny fanandro any. Inona ny safidinao amin'ny fiainana? Lalana makaiza ny andehananao amin'ny fiainana? Lalana mitondra makaiza ny andehananao amin'ny fiainana? Fa zao ny voasoratra ao amin'ny Baiboly, misy lalana heverin'ny olona fa mahitsy mitondra fiainana. Kanjo makaiza? Lalana makany amin'ny fahaverezana ny hafarany. Raha lasy anabavy, fotoana farany zao, andro sarotra zao, mandrovo tsiny devoly. Hamlinanao tsy ho any amin'ny lalana marina. Mandrovo tsiny devoly, hisintomana anao, hiverenanao. Fa nahita zavatra nafinaritra teo imaso Lota, fa ozy izy hoe niponina tao Sodoma dia naninona?
ny mponina tao Sodoma dia tena ratsy fanahy sady mpanoty indrindra tamin'i Jehovah. Fa Lota kosa ozy izy dia nonona tany amin'ny tanàna. Fa i Lota kosa dia nonona tao tanàna amin'ny tany amoron'ny Jordana ka nifindrafindra toby hatrany Sodoma. Nefindra fa nefindra nakany amin'ny fahafatesany tonga tany Sodoma ny hafarana. Evero ny lalanareo, evero ny lalanao ry mpino, ry zanak'Andriamanitra, ry malagasy, zay rehetra maheno zao teny zao, evero ny lalanao. So dia any Jordana dia memidina dia tonga any Sodoma dia ao anaty fahotana sy ao anatin'ny fahalotona fa mivavaha eo anatrehan'ny tompo, eo anatrehan'ny fanamasina mba hisafidy tahaka ny Abrahama. Haleloia! I Abrahama nifidy tany Kanana. Ny endro ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia mirapiratra tahaka ny kintana. Ny endro dia mirapiratra tahaka ny kintana. Aza ho adaly ianao fa aoka ho endry, aoka ho endry. Ny tsara lavitra no fidio, ny tsara lavitra no fidio. Indraindray mety asidoka amin'ny maso ny zavatra hitanao, mety afinaritra ny zavatra hitanao, fa jereo hoe mitondra makaiza ny lalanao, mitondra makaiza iny avy eo. Mampahery be ny tenin'le ray aman-dreny teo, tonga vana izy izy hoe raharaha be zany maîtresse attitresse teo. Iantohako ny voyagenao makany France fa any ny zanakao, iantohako ny voyagenao makany Madagasikara, aprimy fotsiny volanao fa zany antokanao. Tany Jordana milamina be zany, tsisy mahorra vola. Fa lalana makaiza? Lalana makany amin'ny fahaverezana, lalana makany amin'ny fahaverezana. Raha lasa anabavy, raha zavatra tsy andovanao fiainana, hitsao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha zavatra tsy andovanao fiainana, ario amin'ny anaran'i Jesosy. Zavatra afinaritra anao eto tany mandritry ny tsy haiko 30 taona ve no anarianao ny mandrakizay. Hoy ny tenin'Andriamanitra, tery sady ety lalana makaiza? Makany fiainana. Dia firy mahita azy? Vitsy mahita azy. Fa migodana sady malalaka lalana makany amin'ny fahaverezana dia maro ny lasany. Ary be dia be ny andehanany mahita ianao any amin'ny lalana makany amin'ny fahaverezana rehefa kristianina daholo izy. Kristianina anarana, kristianina navita dingana, kristianina manana maizy azy ao amin'ny trano fivavahana, fa kristianina tsy niditra amin'ilay lalana ety, kristianina tsy niditra amin'ilay lalana tery. Haleloia! Raha ny avitana taratasy, vetivety vita ny taratasy eto Madagasikara, raha ianao manohy azy. Fa lala marina ve zany? Lala tsara ve zany? Lalana tsara indrindra ve zany? Raha lasaina bavy, evero mandrakizay, evero le mandrakizay, saintsainy no mandrakizay, tondra makany amin'ny mandrakizay ve ty? Mitondra makany amin'ny mandrakizay ve ty? Aza maika ny rehefa avy eo, aza maika ny hita maso eo. Haleloia! Ho anao zatovo, ho anao tanora zay mbola tsy manambady, mangatà misy amin'ny tompo dia mivavaha, afantaranao hoe iza ilay avy amin'ny tompo. Fa so dia tsy le tsara indrindra no raisinao ka hosahirana ianao amin'ny fiarahana miazakazaka amin'i Jesosy avy eo, hosahirana ianao amin'ny fiarahana fampitatana amin'i Jesosy avy eo. Fa tokony olona efa miara fampitatana, olona efa miara miazakazaka, olona efa miara mitovy fijery miaraka aminao ry zatovo, ry tanora. Fa tsy hoe rehefa tonga ao dia ho vaiko io. Be da be raha lasaina bavy nefa nyteny an'izany fa tsy tafavoaka. Visana, reraka, fa tsy afaka miverina tsony avy eo, tsy afaka miverina tsony avy eo, satria io mandrakizay. Haleloia! Endro ny tompo, endro ny tompo, ary mampitandrina ny tompo, mampianatra antsika. Ny tsara lavitra noho ny ireny. Jereva ao anatin'io Hebreo 1:10 io. Fa mahita ianao aho hoe Mosesy zanaky ny prince ozy izy, zanaky ny
Egyptiana fa tsy nanaiky an'izay i Mosesy satria ny tsara lavitra no irina Hébreu a toko fa 1:10 any aiza hoe zany neny Mosesy 4:7 finoana no nandava Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavy ny Farao rehefa lehibe izy ny fidy matsy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy zay hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana mampanina fahotana halleloja mampanina ny fahotana mahafaly vetivety mahafaly vetivety fitaka ataon'ny Satana zany sao de verinao fa tsisy fifaliana mihitsy any amin'izao tontolo zao ianao ary indray ny ambakainy ianao ohatra malahelohelo foana ohatra menamenatra mataotaotra zao tontolo zao falifaly mibitabitaka be fa nefa ianao tena tompo ny fifaliana fandrainainao tsy maneho an'le izy tsy haiko hoe maninona fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana ny fifaliana halleloja dia ozy izy hoe ny lavo Mosesy mihitsy hoe za tsy ho zanaky ny zanaka vavy ny Farao zany e za tsy hifidy hiaraka amin'ny Farao zany aleo no mitondra fahoriana miaraka amin'izy miaraka amin'olon'Andriamanitra miaraka amin'olon'Andriamanitra dia tsy hifaly vetivety amin'ny fahotana inona ny fahotana mety mahafaly anao vetivety eo teneniny tenin'Andriamanitra mihitsy zany d'actualité ny baiboly inona ny atao hoe d'actualité zavatra misy amin'izao fotoana misy olona tsy te hisahirana misy olona tsy te hiady misy olona tsy te hiaina fahoriana dia aleo ny mandeha amin'ny lalan'ny godana miaina amin'ny fahotana raha lasy sy anabavy mitandrema fa sao tsy tafavoaka ao hainao ve le tantara n'le voromahery le nandeha nisambotra fatina biby teny amborin-drano nandeha efa renao zay le voromahery any ambony any foana ny toeran'ny voromahery ary tsy mipetraka amin'ny toerana ambanimbany zany ny voromahery ary ny voromahery mahita lavitra aigle dia rehefa avy ny voromahery dia mahita ny hitanareo le rano courant d'eau filaza azy rano memidina me mandeha rehefa nahita izy fa nisy biby teo nandeha tamin'ny rano nidina avany le voromahery dia tonga dia nitazominy amin'ny tanany anankiroa tsy navotsiny tsony sady mihinana izy mandeha any le rano rehefa mandeha le rano izy mbola variana ihany mbola mihinana le rano nefa rehefa varina ao akady eo tonga dia milatsaka any ambany be any eo amin'le efa hivarina amin'izay le rano iny amin'izay izy fandeha nidina tsy tafanidina tsony satria nahoana ny vaingana le tanany nitazona an'le fatina biby satria nangatsika be ny andro tsy henony tsony hoe efa mivaingana eto hitanako ity mieritreritra amin'izay hoe voromahery ve ho faty voromahery ve ho faty ozy ny olona hoe mahay milomano ihany maty an-drano andeha anidina amin'izay vaingana ny tanana tsy nihetsika atao tsony le tanana le haza nohanina lasa glacé ny tongony lasa glacé nidina tany ambany tany fanoarana zany amintsika hoe raha milalao fahotana ianao donto aho ianao donto hainao ampidiry kely anaty congélateur nge tananao io na hoe mandraisa glaçon elaela fa tsy henonao tsony io rehefa avy eo raha voazatra milalao fahotana tsy henonao tsony hoe fahotana tsy henonao tsony hoe fa miteny ny fanamasina safidio ny tsara indrindra raha lasa anabavy safidio ny anao ny sitrapon'Andriamanitra mety mampahory anao zany fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe miareta amin'ny fahoriana zay mety hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ho amin'ny fahoriana keny ny antsonantsika hoy ny tenin'Andriamanitra any Petera hoe izany no iraviravonareo na dia ampalailovina vetivety aranyareo raha tsy maintsy isy zany ozy aika zay mahatonga anao malahelelo tarindra indray satria misy fahoriana misy alahelo indray mipetrapetraka eny fa nataon'ny tompo isy misy reny mba tsy avarimbarinanao eto tany dia ataon'ny tompo mifangaroaro le izy endriko ny tompo endriny tompo fa raha milamina be foana ny fiainanao dia tsy ahatsiaro an' Jesosy tsony ianao
tsy atsara ny tompontsony ianao dia izy manao film mpanoratra dia asiany scénario be da be fa manaova tahaka amin'ny Mosesy laviny ny antsoina hoe zanaky ny laviny atao hoe prince zanaky zanaka vavy mpanjaka naleo ny ara-mifidy hiara-ory amin'ny olon'Andriamanitra toy izay hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana raha lasy anabavy misy fiadana no omeny zao tontolo zao misy fifaliana omeny zao tontolo zao mahatonga Jesosy ny teny hoe ny fiadanako no omeko anareo tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny anomezako anareo dikan'izay manome inona koa zao tontolo zao manome fiadanana koa zao tontolo zao fa tiany ny tompo tenenina aminao dia mitondra makany amin'ny fahaverezana zany tondra makany amin'ny elo zany fa ny tsara indrindra no ifidio tsy misy miadana ka hafa-po izay monina eto an-tany fa izay tisy mino ny tompo Jesosy no mahazo ny soa tsy ho lany mba hirio ny ananana an' Jesosy mba hirio ny ananana an' Jesosy ny tsara lavitra no ny fidiny ny tsara lavitra no hirio ny tsara lavitra no hirio naniry ange rehefa misy faniriana ao anatinao tompo mahatateraka an'iny tena Andriamanitra dia miteny any amin'ny filazantsara any rehefa nanana sitrany Jesosy dia ozy Jesosy hoe tongava aminao araka izay irinao tongava aminao araka izay irin'ny fonao rehefa maniry ny tsara indrindra ianao ny tompo mampianatra anao tompo manoro anao tena Andriamanitra dia miteny hoe ho taterahan'i Jehovah hoe ny angatahanao rehetra mba ho araka ny sitrapon'ny tompo ny zavatra angatahanao ny zavatra iainanao fa za miteny aminao fa mandrofotsiny dia voly mandrofotsiny dia voly maniraka fanahy maro isan-karazany amitahana zanak'Andriamanitra nefa miorina ihany ny ozongozoniny raha voaozongozony ianao misaora ny tompo fa mbola miorina ianao zany zay raha voasembatsembana ianao misaora ny tompo fa mbola mandeha ianao zay fa ianao no matsiaro tsony hoe tsy misy voaozongozona tsy voasembatsembana sao dia efa namany sao dia efa tsy ao tsony fa nefa maty atsy rara iny hainao indray le tantaran'ny alika mpiaza ny alika mpiaza miasa ny fanamasina rehefa miasa fanamasina dia tsy tamanany dia voly ary voasembatsembana izy ny alika mpiaza dia rehefa maty ny vorona izay vorona maty tsy rara intsony eo iny fa izay vorona mola mipelipelika izay vorona mola manenjinenjika mola mitady andeha ino no enjehany ino no enjehany ino no enjehany aiza ho aiza ianao zao sao dia rehefa tsy mipelipelika ntsony sanatria fa tsy rara intsony fa raha mbola le mipelipelika mbola le miazakazaka mbola hatramin'ny fahafatesany io eo foana moa ten'Andriamanitra hoe tsy hitsahatra mihitsy ny adiny zanak'Israely sy ny Amalekita ambara-mandrakizay raha tsy tonga Jesosy eny amin'ny raolanitra raha lasenabafy tsy mitsahatra io ady io tsy mitsahatra io fakapanahy io tsy mitsahatra io fizahanthoetra io fa hainao raha manana faniriana ary teanao sitrapon'Andriamanitra ny tompo mamery anao tompo mame anao ny fanamasina tompo mampijoro anao halleloia naizanaiza le anao na inona inona ataonao rehefa araka ny sitrapon'Andriamanitra ary raha ny tompo maniraka anao dia ny tompo miaro anao halleloia fa ary anao no miteny ny tompo hoe za ny tompo miteny hoe mandehana droaty fa rehefa mandeha droaty ianao ny tanako ny momba anao ny fanahiko ny momba anao ny osotro ny miaraka aminao ny teniko ny momba anao ary miaro anao fa ianao mandeha makary amin'ny gosy tsy hisy tanan'Andriamanitra any dia ozy tompo hoe za nga naniraka anao andeha any za nga nampianatra anao andeha any fa tsy tany eny nanirahako anao halleloia be da be ny mpanompon'Andriamanitra ny lavo be da be ny mpanompon'Andriamanitra ny menjera be da be ny mpanompon'Andriamanitra no tsy tafahatra hatramin'ny farany satria any amin'ny lalana tsy nasain'Andriamanitra nandehanany nandehanany rehefa tsy mandeha any amin'ilay nandehanana nasain'Andriamanitra nandeha tsy momba ny tanàn'Andriamanitra dia tsisy ositra ao aminao tsisy hery eo aminao tsisy fanahin'Andriamanitra ao aminao satria ny tompo tsy naniraka anao andeha any halleloia vakio tsara ny ten'Andriamanitra ao fa misy mpaminany zay ao anatin'ny baiboly amin'ny fanekena taloha efa nitenena le mpaminany hoe rehefa mandeha ianao eny an-dalana aza manaiky raha miteny n'olona ndao ary sakafo ndao ary sotro rano aza manaiky mihitsy fa toizo ny lalanao ataovy ny asanao nandeha le mpaminany nanao fagagana nanao asa marobe dia efa nisy aloha nanatona anazy ndao isakafo ndao iroso nandaha izy fa aveo nisy mpaminany efa antitra mbola namitaka azy indray hoe ndao fa ndao ary sakafo aty ndao isotro aty maty tany ny efa rano
Halleloja. Veritsika raha tsy eo ny fanamasina. Veritsika raha tsy eo ny fanamasina. Manolo-tsaina, manazava, mampianatra. Ifanohatra foana amin'ny nofonao io satria ny nofonao mamitaka. Ifanohatra amin'ny sentiment anao io satria ny sentiment anao mamitaka. Rehefa mifanohatra amin'ny sentiment anao zay a, dia keo zay fa manakaikaiky amin'ny sitrapon'ny tompo zay. Halleloja. Finonany nandavany Mosesy tsy anaiky ho zanaky ny zanaka vavy ny Farao, na leo ny fidy hiara-ory amin'ny olon'Andriamanitra toy izay hifaly vetivety foana amin'ny fahotana. Nafinaritra le rahalahy zay a, mendopo fameza-pahasoavana izy amin'ny firana, amin'ny fitendrena, amin'ny fanaovana film, fanaovana vidéo. Nanoratra izy any faran'le vidéo hoe aza tononona akory ny anarako rehefa avy nanao an'ity vidéo ty. Raha maty aza ankalazaina akory, aza tenenina akory ny momba fa Jesosy ihany. Jesosy ihany fa tsy miresaresaka olona, tsy miresaresaka anahy, fa Jesosy ihany no ambara. Ary ozy izy hoe tsy ho atakaloko ny fiarahana amin'ny Jesosy zay fahafinaretany eto tany. Tsy ho atakaloko amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy tso zay zavatra forony devoly amin'ny tany. Jamais ozy izy raha hiverin-dalana antsony a. Nampahery anazy ay fizarana zay tamin'ny herinandro io. Tsy hiverin-dalana intsony a raha ny fahasoavan'Andriamanitra nataony tamiko, raha ny zavatra miandry aho an-danitra ao, tsy hiverin-dalana intsony a. Raha lasaina bavy, ny tsara indrindra ny miandry anao ao an-danitra ao. Ny tsara indrindra ny miandry anao ao an-danitra ao. Ny gorodona volamena, ny masoandro Jesosy ny manazava, ny tamboho maro sosina vatosoa maro isan-karazany. Raha tsy hanananao eto zany aza malahelo, fa hanananao zany any an-danitra. Halleloja. Raha tsy hanananao eto volamena tsy aza malahelo, volamena any an-danitra gorodona. Halleloja. Jerosalema vaovao, lanitra vaovao, tany vaovao. Zany ny miandry anao dia ho atakalinao fahotana eto tany. Ho atakalinao fahafinaretana zao tontolo zao. Ho atakalinao fahampitena. Neny devoly efa vita. I olona inona taony a, efa any amin'ny elo izy. Fa ianao mbola manatsafidy. Raha mbola misy fofinaina, raha mbola misy maso misokatra, raha mbola misy sofina mandre, raha mbola misy fo mitoboka, misafidiana miaraka amin'i Jesosy. Misafidiana ny lala marina. Ny marina manembatsembana, ny marina tsy tiany zao tontolo zao. Aza gaga ianao raha halan'izao tontolo zao, fa Jesosy efa halany talohanao, normal ianao raha halany. Dia aza angatahana amin'ny tompo aza vela tsy ho halan'izao tontolo zao a, sy efa lalana io, hovainy vavaka. Fa efa tsy maintsy zay ny lalana. Halan'izao tontolo zao Jesosy, ho halany koa ianao. Dikan'izay aza mitomamy mihitsy raha halan'izao tontolo zao. Aza mivavaka mihitsy hoe mba ho tia anahy ranona sy ranona amin'izao tontolo zao. Tenin'Andriamanitra dia milaza, aza ty zao tontolo zao. Na zay zavatra eto amin'izao tontolo zao. Fa ny zavatra eto amin'izao tontolo zao dia ny filan'ny maso, ny filan'ny nofo, ny rehaka momba izao tontolo zao dia tsy avy amin'Andriamanitra, fa avy amin'izao tontolo zao ihany. Ary mandalo izao tontolo zao sy ny filany. Fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Halleloja. Te haharitra mandrakizay ve ianao? Te haharitra mandrakizay ianao? Halleloja. Fidianany tsara indrindra. Ambon'izay tsara indrindra lazaiko anao teo zay hoe Jerosalema vaovao, lanitra vaovao, tany vaovao. Ambon'izay rehetra zay Jesosy ho hitanao. Halleloja. Ho hitanao Jesosy. Zao tsika mbola amin'ny finoana. Fa rehefa tonga izay fotoana izay, iaonanao amin'i Jesosy, hitanao mifanatrika Jesosy. Feno fitiavana, feno fahalemem-panahy, feno famoram-panahy, feno tambitamby. Halleloja. Tsisy hanala ny tambitambinao mihoatra noho Jesosy raha lasaina bavy a. Na ny vadinao raha mety tsy mbola havita noho ny tambitamby omeny Jesosy. Halleloja. Tsy misy afaka ny alahelonao mihoatra noho Jesosy. Mampahery koa ny fijoroana vavolombelona le ranabavy tato hoe nazarery ariny eo. Mafy mahazo aho, mafy ny zavatra mianjady aminy, fa fantatro Jesosy fa eo. Fantatro Jesosy fa eo. Tsy foroporonina ne zany e. Tsy resaka drogy ange, fa resaka tena hoe présence san'Andriamanitra raha lasaina bavy. Présence san'Andriamanitra. Efa iainanao ve zany présence san'Andriamanitra zany? Fa rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao
ozy re rahalatasy hoe lasa rikoriko fahotana, ozy re rahalatasy hoe lasa rikoriko fahotana, lasa alanao ny fahotana, lasa alanao zao tontolo zao, lasa alanao zay tsy ankasitrahan'Andriamanitra satria feno an' Jesosy ianao. Haleloia! Satria feno fanahy ianao, satria miaina ara-panahy ianao dia mitompo ara-panahy. Haleloia! Jesosy ny fahafenona ho anao raha lasaina-bavy. Jesosy ny fahafenona ho anao. Jesosy ny fahafenon'Andriamanitra ary te ameno-mbango eo amin'ny fiainanao. Haleloia! Ny raha ny-tompo anao mihitsy, ny olona tsirairay avy hijoro vavolombelona. Dia mpandeha izay koa nisy ranabavy izay nijoro vavolombelona taminay. Maty ny vadiny. Rehefa maty ny vadiny, efa fatapatany talolo kely no mihafatesany vadiny, efa miteniteny azy ihany ny tompo. Talohan'ny hafatesany vadiny, talohan'izay rehetra izay, efa nkasihan'ny tompo izy mivady hanolo tena ho an'i Jesosy. Fa taloha izy izay mandeha boaty, mandeha filany zao tontolo zao, manara-damaody sy ny sisa, fa nkasihan'i Jesosy aho izy izy. Dia nibebaka nandray ny famonjena. Izay mivady samy nandray ny famonjena. Fotoana kely taty aoriana, maty ny vadiko, niotsahan'ny avalanche, la neige zany, tany France. Maty ozy izy avy eo. Tonga avany ny lehibe an'le vadiny avy eo nilaza taminy hoe maty izy. Fa zaho izy tao anatiko natsapa fiadanana. Natsapa fiadanana. Natsapa fahasambarana. Natsapa hoe eo Jesosy miaraka amiko. Ary mitantaran'izany izy aminay tsisy ranomaso milatsaka. Tsisy hoe mitomany malahelo hoe zay indray ny ampahery azy, zay indray ara nampaherezana. Nefa zay samy manabady amanjanaka daholo eo. Hafa kely miaraka amin'ny Jesosy raha lasaina-bavy, nampahery zay ranabavy zay. Maty vady izy, fa tsapany ny fiadanan'Andriamanitra. Tsapany ilay fanatrehan'i Jesosy. Tsapany hoe lasany iny vadiny iny fa mbola eona rehefa tonga Jesosy. Tsy mpivady tsony moa amin'izay. Tsara ny tompo. Ianao indray vadinao andeha mission kely 3 andro dia efa mitomany ianao, dia efa malahelo ianao. Vadinao andeha mission herinandro dia efa malahelo, ny anankiray raha maty mihitsy tsy ao. Fa aiza ny finoanao? Aiza ny ateranao? Iza ny mameno anao? Haleloia! Iaina nandeha ty miaraka amin'ny Jesosy ty. Iaina ny ty miaraka amin'ny Jesosy ty hoe ato amiko Jesosy, mameno ahy Jesosy. Ka zay resaka fahotana, zay zavatra zao tontolo zao, io ve no ataoko atakalozako ny lanitra io? Iza ny safidy araka amin'ny Jesosy? Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Tanterahana amin'ny anaran'i Jesosy zany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy mandroso ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy ho feno ny fanahy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy enjery ianao. Haleloia! Fa mahery Jesosy, miazona anao hatramin'ny farany Jesosy. Na manahoana fitopatopany onja, na manahoana fisamboaravoarany, na manahoana hoe hirotana ny ranomasina, hirotana ny tendrombohitra. Haleloia! Tsy mihotsiny ianao eo anatrehan'i Jesosy. Fa Jesosy miazona anao hatramin'ny farany ralahy. Jesosy miazona anao hatramin'ny farany ranabavy. Fa mahereza, matanjaha, ny tompo momba anao. Haleloia! Miandry ny any an-danitra, miandry ny fiverenan'i Jesosy tsika, miandry ilay tsara indrindra tsika. Andriamanitra hozy izy no mpitahy marika, Andriamanitra no mpanao azy, Andriamanitra no architecte. Haleloia! Architecte. Ianao mijery zavatra vitan'ny malagasy, vitan'ny kiarana eo, tsara ry trano ry, tsara ny lotissement zao, tsara ry domaine ry. Tsy azo arina amin'io akory ny any an-danitra. Mijery ianao ny any Dubai hoe tsara tarebe ny any, eny ambony ranomasina lasa misy building. Ny olombelona ary mahay an'izany. Maika fa Andriamanitra ny fahatsarana indrindra. Andriamanitra no architecte. Misy trano anao kely, misy trano anao any, misy lakile vonona any. Haleloia! Efa vonona. Jesosy ake tsy mamitaka e. Hoy Jesosy hoe andeha dia an'inona? Hanamboatra fitoerana ho anareo. Oh Jesosy, efa maty ho ahy ianao, efa nitsangana tamin'ny maty ianao, lasa indray ianao nanamboatra trano anahy any an-danitra. Mbola hampalahelo anao foana ve za Jesosy amin'ny fiainako eto tany? Mbola anao zay tsy mety foana ve za Jesosy? Nefa efa zany nataon'i Jesosy, vita ny famonjena, manana fiainana mandrakizay ianao, voavela elika ianao. Tsy vita an'izay fa zao, lasa indray izy aloha namboatra trano anao any an-danitra. Haleloia! Asa izao na 4 mètres carrés.
raha hoe manahoana ny firilivinina firy-piesy tsy fantatra fa misy trano any namboariny rehefa vita io trano io izy dia hiverina indray hakanareo raha lasainabavy misy loka be da be any misy loka any fa aza vela ho potehany devoly ianao, aza vela ho reborebony devoly ianao, aza vela ho aembony ianao, aza vela mivily lalana ianao. Halleloia! Na mafy tahaka n'inona, na mamay tahaka n'inona, za tompo hiaraka aminao. Halleloia! Na maingy zany tao anaty laforona sadraka sy mesaka sy Abednego zany na may zany fa izy ny tena izay indray dia tsy akohaka amin'io sary vongana nataonao io, tsy akohaka amin'io zay. Fa fantatray fa Andriamanitra hamonjy anay, raha tsy hamonjy anay ary izy zay tsy ankohaka eo. Aiza ny finoantsika? Aiza ny finoantsika salamzany? Fa rehefa nalatsaka tao amin'izay izy, telo izy ny tao, fa lasa firy izy ny tao, efatra. Dia le anankiray ozy izy tahaka ny endrika zanak'Andriamanitra. Halleloia! Nandeha tao izy telo, niditra tao izy efatra. Miracle. Ny andehananao koa mety laforma may zao any amin'ny andehananao rehetra any, fa tsy irery anao va ho Jesosy. Za tsy mahavita n'inona ho anao, za nofy ihany, za olombelona ihany, fa eo Jesosy mombanareo mandrakariva ambara-patonga fataperana zao tontolo zao. Nandeha ny afo nyrehatra ny afo, namparetina impito mihoatra no nisan'andro, tsy zay? Nanipy azy tao aramay. Fa avelan'Andriamanitra iseho mihitsy zay mba hanehoana ny voninahiny. Nalatsaka tao izy telo lahy, niampy azy tao Jesosy. Mivoaka tao izy tsy mahay mbo afo akory. Vomaky anahery ny teran'Andriamanitra, ny volony tsy may. Raha lasainabavy zany le finoana, manitsaka fahotana, manitsaka mainka, manitsaka menarana, manitsaka zay tsy avy amin'Andriamanitra rehetra, ary navelan'ny Tompo anjaka amin'ny alalan'ny fanamasina ianao. Halleloia! Halleloia! Mahery ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahery ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mihamandroso ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha koa fa fanahan'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary safidiny tsara indrindra hatrany ianao. Fa reo amin'ny Baiboly reo dia izay, safidiny tsara indrindra izy. Safidiny tsara indrindra izy. Farany tena farany amarana anazy Hébreux 1:20 ihany. Mbola misy hatra anankiray tena nanaitra koa ao anatin'io. Andiny fa 5:30 1:20. Ny vehivavy nandray ny azy fa maty, fa natsangana ho velona indray. Ary ny sasany nampijalijalina ho faty, nefa tsy nentinanao izay ahafahany mba hahazoany fitsanganana tsara lavitra. Faharoa indray zay tsara lavitra. Zany hoe nampijaliana ozy izy dia nampijalijalina mihitsy. Dia efa nisy te hanafaka azy tao fa ozy zay tsy te ho afahanao aloha zay eto ihany, satria nisy fitsanganana tsara lavitra dia davina, tsara lavitra dia davina. Halleloia! Dia Hébreux 10:10 farany tena farany ny amin'ny hoe tsara lavitra. Nanaiky horobana ny fanananareo ozy izy satria fantatrareo fa manana ny tsara lavitra nareo any an-danitra. Hébreux 10:10 andiny ny faefatra amin'ny telopolo. Hébreux 10:10 andiny ny faefatra amin'ny telopolo. Fa sady niara-niaritra tamin'izay nifatotra ianareo, io indray le miara-miaritra, sady niara-niaritra tamin'izay nifatotra ianareo no nifaly raha norobaina ny fanananareo. Ahoana zany hoe faly nefa robaina fananana? Tsy adaladala ve zany? Fa nisy very telefônina fa faly izy nisaotra ny tompo. Teniny amin'ny azo fijaliana izy dia fahadalana amin'izay ho very. Lazain'olona fa adaladala ianao rehefa manana ny Jesosy io. Efa nisy nytenenao ve hoe adaladala? Saotra ny Jesosy. Efa nisy nytenenao ve ohatra ny fanatika? Fa ozy izy hoe tena
ny ara-paly izy raha norobaina nyfananany hafa anke zany tsy miorona eto mihitsy zany ny fony tsy miorona am'izay misy eo ny fony ozy izy hoe ny ara-paly raha norobaina nyfananany satria fantatrareo fa ianareo dia manana fananana tsara lavitra sady maritra. Halleloia. Amin'ny teny frantsay io dia misy soratra hoe hany an-danitra, hany an-danitra, manana fananana tsara lavitra sady maritra ianao, hany an-danitra. Anjaranao no misafidy, anjaranao no manapa-kevitra fa raha verina comme le teny teo dia ozy Paoly hoe ny angatahako indrindra aminareo dia nitombon'ny fitiavanareo amin'ny fahalalana ny tsara indrindra ary anaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa zay mandeha ho azy ny ambiny, tsy mila miresaka akory amin'izay resaka hoe hovadinao raha tsy manambady ianao, tsy mila miresaka akory aminy hoe zay asanao raha nitady asa ianao, mandeha ho azy fotsiny zany. Fa ny voalohany indrindra hanana ny fanahy, ny fahendrena, halala ny tsara indrindra, halala zay marina, ahisafidy zay tsara indrindra avy amin'Andriamanitra mba hirinao zany. Halleloia. Iriko ny araka aminao Jesosy, iriko no toanao Jesosy, iriko Jesosy ny aina amin'ny sitraponao. Halleloia. Matoky le ny antsonao, izy ny anefa an'izay. Raha sendra ny verimberin-dalana ianao, raha sendra ny odikodina ianao, miverena fa Jesosy ihany ny tena vahaolana. Amen. Miverena fa Jesosy ihany ny tena vahaolana. Raha tena ao amin'ny Jesosy marina ianao, aza mierikerika itsony taka ny vadiny lotaka lasa mivaingana sira, efa samy mivoaka ny Sodoma sy Gomora ihany. Fa rehefa nierikerika dia ahoana? Lasa sira. Nefa vadiny lota. Zany izy mivady zany fampisaraka. Ny anankiray mbola manimanina tao Sodoma sy Gomora tao, aza manimanina Sodoma sy Gomora tsony raha lasaina bavy. Aza manimanina ny Egypta tsony, aza manimanina zay tany tsony, fa efa doran'ny afo zany, efa olevony zany. Fa sao dia lasa vaingatsira eo ianao. Ahoana le hira hoe tsy hiverimberina itsony sao lasa vaingatsira. Azoko ny lanitra, lasa zanak'Andriamanitra, lasa olom-baovao karazany hafa mihitsy. Karazany hafa mihitsy ke rehefa amin'ny Jesosy e, karazany hafa mihitsy. Satria zany hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, tsy amboamboariny fa lefa natiora mihitsy, karazany hafa mihitsy. Halleloia. Halleloia. Vavaha io mpitoerana eo miresaha amin'ny Jesosy eo zay tokony ho resahanao aminy fa mihaino anao izy, tsy mandasa anao izy fa mandray anao izy, mampiorona anao ndray izy. Ary ianao rehefa ao aminy mifikira ao raha lasaina bavy, mifikira ao Jesosy, mifikira ao amin'ny Jesosy. Fa ny tsara lavitra mbola miandry ianao, ny tsara lavitra no miandry ianao. Angatao ny fanahy hitarika anao amin'ny mandritry ny hivahiniananao ety hifidy ny tsara lavitra ny ao amin'ny Jesosy Kristy.